Mbola miarahavatsika trany amin'ny anarany Jesosy Kristy tompony tenako mbola afaka mijoro eto an-trany anambara ny hatsaran'ny tompo izay mbola manana fotoana mampibebaka antsika sy mampiverina aminy ivavaka antsika tompoko. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra eo, misaotra anao mankasitraka anao izay nahatratra ty androandroany ty, ary isaoranay hatrany tompo malalo fa efa eto ianao miaraka aminay, koa mitenena amiko amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny hafatrao, ampiatrao ny nofoko, vaoka ianao no anjaka eto fanahy masinao. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Amen. Ny Nofy zarako atsika de tamin'ny 10 août 2022. Alléluia. Ty Nofy ty zany tamin'ny 10 août 2022. Tiako zany tsika tena hoe ifantoka tsara hoe inona ny dian'i Jesosy ambara indray amintsika, satria ny hafatra omeny tompo ny nofy ny fahitana, de misy hafatra ao tiany ambara. Alléluia. Ka tena hoe ifantoka tsara tsika zany, alalantsika ny fahamarinana. Amen. Vakiko zany ny tenin'Andriamanitra atao Matthieu 3:17. Matthieu 3:17 andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:40 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary namaly izy ka nanao hoe ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao. Ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny Tsimparifary dia ny zanak'ilay ratsy, ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia anjely. Koa tahaka ny anangonana ny Tsimparifary sy andoroana azy amin'ny afo, dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona aniraka ny anjeliny, ary ireny dia anangona ka amoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafintoina rehetra mba amin'izay manao meloka. Dia nimpy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroan'ify. Ary amin'izany ny marina dia miraperatra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakany rainy. Alléluia. Izay manatsofina aoka izy hiaino. Amen. Mahafinaritra io tenin'Andriamanitra io raha mamaky tsika, ary mila hoe inotsika tsara zany tiany tompo ambara, tiany Jesosy ambara amin'ny alalan'ilay nofy, satria misy ao anatin'ny nofy dia misy foana zavatra tiany tompo ambara. Za zany raha nijery, raha ao nalazaiko azy hoe rehefa namaky, satria soratako manko ilay nofy azoko, dia rehefa namaky an'io dia tonga tao anatiko io zany napetraka ny tompo MARKA13-37-43 ka hatramin'ny 7:40. Dia gaga be za dia mamaky an'ilay nofy aho dia satria tsy azoko aloha misy zany indraindray ny fanahy masina manome nofy dia tsy azonao tiany ambara, fa ela be aty izy vao mitamberina aminao. Tany amin'ny 2022 août 2022 io nofy io, fa mbola tsy azoko aloha. Azokazoko ihany zany le izy fa tsy haiko hoe inona ny tiany tompo ambara. Fa za namaky azy vao tonga tao anatiko Matthieu 3:17
5:17 ka hatramin'ny 7:20 io. De azavaiko amintsika le nofy de vakiko de azavaiko amintsika. Alleluia. Toy izao le nofy maromaro zay andeha ho any am-piangonana. Ny zavatra tsapako nisy vehivavy anankiray io zany niaraka aminay de io vehivavy anankiray io zany somary nijanona lavidavitra. De amin'ity nofy ity zany za zany hitako eo fa za le za hitako miaraka ao anatin'le nofy zany za mahita an'le scène, mahita an'le zavatra mitranga zany aho. De ngamba azontsika le izy hoe sady eo zany no misylve an'le zavatra mitranga, ampahitan'ny tompon'le zavatra miseho zany aho. De le vehivavy anankiray nijanona zany hitako niova crocodile, niova voay. De ny tanjonany anao mission anapotika ny kristianina manaraka. De nanaraka an'izay de nanaraka zay nalehana izy fa za zany tsy hitany. Za zany eo amin'le scène fa tsy hitany aho, tsy hitany aho zany. De rehefa hiditra ao de rehefa hiditra ao am-piangonana zany zay de izy avy ety aoriana zany. De rehefa hiditra ao anaty fiangonana zany zay de miova izy zany hitako crocodile voay. De rehefa hiditra ao amin'le fiangonana izy de miova olona, miova vehivavy. De nisy ihany koa bibilava hitako. De rehefa hiditra ao amin'le fiangonana izy de lasa lehilahy. Alleluia. Le izy zany mazavaiko an'izy. Izy zany olona miaraka eny zany, azoko zany tiany tompo ambara hoe miaraka eny, miaraka mivavaka, miaraka manompo, manao asan'ny tompo sy ny sisa izy. Fa izy misy esprit hafa miaraka aminy, misy fanahy hafa miaraka aminy. De tohizako de rehefa avy eo zany sahalan'ny hitako zany eny an-dalana ireo namako ireo miresaka. Hitako amin'izay zany ireo namako ireo miresaka. Za zany mijery an'le scène, mijery an'le zava-misy hitako ampatan'ny tompo le izy. De ireo namako ireo zany miresaka hoe tena tsy misy hitako ny sasany mihintsana eny an-dalana ny ankamaroan'ny namantsika, satria maromaro izahay no hitako, maromaro. Fa le izy zany lasa mihintsana eny an-dalana, manomboka miverin-dalana ny ankamaroany. De tohizako de avy eo zany reo miteny hoe andao malakilaky tsika, andao malakilaky andeha haingakaingana. Misy 3 na 4 eo sisa tao amin'ilay fikambanana zany, fiaraha-mivavaka na le hoe fiangonana, satria raha ihany manko reo. Rio zany sisa tavela tao am-piangonana, fa ny ankamaroany nihintsana, be dia be nihintsana teny an-dalana. Hitantsika ny zavatra nahazo ny zanak'Israely. Ny zanak'Israely alohany hidirany any amin'ny tany Kanana, be dia be nihintsana teny an-dalana. Tsy izy rehetra akory ny tafiditra tany amin'ny tany Kanana. Tahaka an'izany ihany koa ny vaninandro iainantsika zao. Maro no efa miverin-dalana, maro no efa tsy mahatana an Jesosy tsony, tsy mahazona an Jesosy tsony. Noho n'inona? Noho ny reto tafika ny Satana. Tafika ny Satana zany reto
andeha hanao mission hanapotika ny fiangonana. Zay zavatra zany mila fantatsika hoe maro no mandeha manao mission makany am-piangonana hanapotika ny fiainana ara-panahinao. Izay le hoe Tsimparifary, de le zanakin'ilay raha namakitsika teo, zanak'ilay ratsy, zanakin'ilay ratsy. Mety olona io tsy mahafantatra, fa mety misy tena hoe mahafantatra izy, tena hoe iraka izy. Okatsika hitandrina, misy le olona na makany am-piangonana izy hanao mission ny diany, de mody mahavita asan'Andriamanitra. Zay nge mahatonga ny tompo miteny hoe tsy iza rehetra manao amiko tompoko no miditra amin'ny fanjakany lanitra. Tsy iza rehetra hoe maminanina manasitrana manao fagagana no hoe hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa le olona manao ny sitrapony ray, manao ny sitrapony Jesosy. Fa raha ohatra tonga fotsiny miroborobo be fotsiny le fiangonana, miroborobo be le fiainana ny olona anankiray io, zay na tonga ny Jesosy ny teny an'ilay aviavy, mandravona fotsiny fa tsy nisy voa. Tahakan'izany no hita tao amin'io fiangonana io. De tonga de tsika ndraindray tsika maimaika mahita le fahamaroan'le olona. Ny amaron'le olona no mamaimaika ny amin'ny fiangonana anankiray. Kanefa mila fantarinao reo le olona tarinao, le ondry tarinao, satria tsy maintsy misy ao ny Tsimparifary, tsy ho vary daholy ka angonina ho any atsopotra, satria fanoharana nomeny Jesosy eto, anangonana le olom-boafidy ny amiandro farany, de io lay vary. Fa le Tsimparifary lay hatsipy any anatiny helo, de le fitomaniana, fikotroanify. Kaoka tsy tentsika hoe za tsy zao tsy mahafantatra, mahalala ny tsirairay ny ara-panahiny. Samy mahalala tsika tsirairay avy ny ara-panahintsika. Halleluja. Conscient tsika miara-panahintsika raha tena mandeha amin'ny fahamarina sy ny fahamasina. Ary mila fantatsika ihany koa, rehefa tsika tsy mandeha amin'ny fahamarinana, justa manao fotsiny ny asan'Andriamanitra, hita fotsiny tsika tsy tapaka ny alahady, hita tsika tsy tapaka amin'ny fiarahana mivavaka mazoto, nefa tsika mbola miaina amin'ny fanaon'izao tontolo zao, de misy fanahy hafa efa miaraka ao amintsika. Tsy voatery olona hoe olona efa mahafantatra hoe tena hoe agent de diable ihany no manapotika fiangonana, na olona ampiasain'ny devoly ihany no manapotika fiangonana. Fanahy anao ary rehefa anao tsy mandeha amin'ny fahamarinana, de manapotika fiangonana, manapotika ny fanahiny hafa. Misy esprit hafa, fanahy hafa miditra ao aminao, ataon'ny devoly fitaovana. De mety ho fanahy tsy haiko be de be ny fanahy ratsy, mety ho fanahin'ny lainga io, de fa esprit na biby lava zany, fanahin'ny biby lava. Mety ho fanahin'ny fijejoana, de fa fanahin'ny séduction zay, esprit de séduction zay le crocodile teo, le voay. Ka mila miambina tsika, mila mahafantatra tsika ny ara-panahintsika mba ho tena ho isany, tahaka an'le voalaza teo hoe mba ho isan'ny vary fa Tsimparifary. Misy ihany koa rehefa nazavaiko teo hoe izy tena hoe iraky Satana mihitsy hiditra amin'ny fiangonana anankiray hanapotika. Mety mpamosavy izy, mety olo mpanao biskidy izy, mety ho franc-maçonnerie izy, mety ho illuminati izy, mety ho sorcier izy, mety ho be de be tsy haiko daholo ny anaran'izy ireo. Fa tonga ao izy de mody olona tsotra, de manao fanampiana ho an'ny fiangonana, de manome vola be, nefa ny tanjona hanapotika ny fiangonana io, hanapotika ny fiainam-panahin'ny kristianina. Tohizako le nofy teo. De nahita amin'izay zany sahalan'ny automobile ngeza be, nahita sahalan'ny tôbila ngeza be io zany, de misy seza ao, de io seza io de samy misy anarany tsirairay, misy anarany tsirairay.
fa tsy maro no tafiditra tao, tena tsy maro tafiditra tao anatin'io tômôbila io zay misy anarany tsirairay le seza. Alléluia. Misy anarany tsirairay le seza. De nefa niditra ao le namako be 3-4 sisa tavela tafiditra. De za mbola anatiny mijery an'le fandehan'le Nofy zany ampahitany tompon'le Nofy. De reo namako reo miteny hoe aiza ferana. Aiza ferana sahira zany zao nantany de rehefa avy eo iny aniditra nakan'le plasiko. Amen. Azotsika amizay le raha tena Andriamanitra nomeny fanahy masina teo de le fanangonana amin'ny andro farany. Ny tompo manangona maniraka ny anjelina anangona ny vary hitrany atsopotra de tsy iza fa izasy anao zay. Izasy anao le niaritra, izasy anao lay vonona nandeha amin'ny marina mandrakariva no hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny marina tsy ho tafiditra, ny azafady, ny tsy marina tsy ho tafiditra any, ny tsy masina tsy ho tafiditra any. Amen. Izy mahatonga vitsy no tafiditra, vitsy de taitra rehefa avy eo, taitra rehefa avy. Ka maro zany no mihintsakitsana raha tsika mamaky ny tantaran'ny zanak'Israely, ao no nitratran'le menarana, le iny anga zavatra nataon'ny zanak'Israely tamin'ina natezitra an'Andriamanitra, de le menarana no nitsipotra azy, namono azy. Esprit na serpent iny. Mamaky tsika ny testamenta taloha, efa tandindin'le fanahy ratsy de le fanahiny bibilava namonon'izy ireo. Maro no nihintsana no maty velona, nalevina velona any amin'ny fiainatsita. Ao ten'Andriamanitra mihitsy mikapoka, ao maty ny sabatra. Be de be nihintsana teny an-dalana, fa vitsy no tonga tany amin'ny tany Kanana. De Kaleba sy Joshua ihany. Ka mampieritreritra le ten'Andriamanitra, mampieritreritra le nofomeny Jesosy satria mampitandrina antsika mba tsy ho fombafomba ihany ny andehanantsika any am-piangonana, mba tsy ho fombafomba ihany ny fanarahantsika an' Jesosy, fa tena andeha amin'ny tahotra sy ny ovitra, anompo azy amin'ny tahotra sy ny ovitra, ary indrindra anao ny sitrapony Jesosy no ataontsika zany. Amen. Mino fa mazava amintsika le Nofy izay nazavaina amintsika teo, de le olona miditra ao am-piangonana mety misy io, mety izy io esprit na bibilava, izy fanahy bibilava miditra mety ho fanahina voay, mety ho fanahy zavavindrano maro. Hitantsika de ohatra olona miaraka amintsika nefa iny maty imazony fotsiny olona iny, fa ny tena identitény de diable, tena identitény de irakan'ny Satana. Animba ny fiangonana, anapotika ny fiangonana. Ka Jesosy rehefa miteny amiko, miteny aminao, de tsy hoe tsy fitiavana, fa fitiavana mba hampiovantsika, fitiavana mba hialantsika amin'ny ratsy, mba hahatonga antsika hiverina amin'Andriamanitra, mba hahatonga antsika ho tonga saina. Satria fitiavana foana ny tompo rehefa miteny fitiavana, satria ny any amin'ny elo tsy afaka hainao an'izany intsony. Ny olona miala amin'ny tany ity tsy hainao an'izany intsony, fa antsika mbola velona noho ny famindrapon'ny tompo, noho ny fitiavana, no ahafahantsika miarina, no ahafahantsika miova mba ho isany andiovan'ny fanjakan'ny lanitra antsika. Ty voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azaitra amin'ny Jolo indrindra ho mandrakizay. Amen.